ankizy hafakely na autiste fitiavana sy tambitamby no ahafahany mivelatra. Analakely mpivarotra anaty tsena mitaky fampiaran-dalàna avy amin'ny tompona andraikitra. Toekarena amin'ny rehefarehefa mifanomezana lanja ny faritra ny vahaolana. Tsy maintsy izy ny fiaonana eo amin'ireo mpanao politika avy amin'ny fanoherana amin'ny filoha frantsay izay andalo eto Madagasikara. Hiatrika ny fivoriana ireo firenena eo anivon'ny voamerana ranomasombe Indiana na ny COI, hoy ny avy amin'ny antoko ny kitany Madagasikara. Isan'ny tomponantoka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ity firenena ity, hoy ihany ny kintana, ka antony tsy maintsy anokafana ny adi-hevitra. Betsaka ireo tokony ambara ary efa vonona amin'izany. Antena ny kintany Madagasikara arak'izany ny ahatanterahany io fiainana io, mba hisian'ny fiovaam-pitondranana kely fotsiny aza eto, mba hisitrany malagasy tombontsoa betsaka ho hiatrany ny fanazavana. Azinao satria ireo mpanjanaka firenena mpanjanaka reo koa dia manana didy tamin'izao fampahatragny firenensika zao fa ny profitevane sasany tamin'ity fitondragna ity dia trop. Zay aloha zany agnava ty mifanoheragna sy tonga dia asa ilaza hoe sy andray anay izy fa zay magnategna andray anay ary hitondra solution izy. Iteny amin'reto mpitondra zay somary magnano be maregny reto zany. Ka dia antenaigna zany efa tongavany amin'ny 24 avril izy zay sa 23 avril dia iona aminazy zany zay dia eo izy moa mandahatra calendrier eo fa zay aty koa efa vonona zany ny fanakalo hevitra aminazy zany amin'ny raharam-pirenena zay mampikorosofana mampahantra ny malagasy zao. Tsy ny vahoaka frantsay na ny filoha frantsay no olana ho an'ny antoko, fa ny politika apetraka ny gouvernemanta frantsay izay mipody sy mifehy ary manjanaka ankolaka ny firenentsika aty amin'ny taona 2024 ho hiatrany ny fanazavana. Tsy maintsy isy ny adi-hevitra sy ny fampiresahana momba izay amin'ny mampanao politika malagasy tompony Madagasikara ny antoko raha ny fanazavana. Ny administration politika frantsay ny toerana fa sy le vahoaka frantsay na le filoha frantsay en tant que physique. Ary io ane eo ihany la France fa asika ny miexigera raha magnasakasaka raha zany mpitondra ahifoka amin'olo ry aby raha tokony ho vita etoa ka hoy zao hoe sy la frantsay raiky na ny frantsay raiky na ny administration français raiky e tompona ndraiky tsy may fampantragny gasy fe esy fahaizan-drandreo ary esy fienoagny ary esy fisokafagny ame dialogue satria zay fanoheragny efa mitondra solution foana fa tsy nenona zany zary. Fietsika fiatsaram-belatsino ataon'ny mpitondra malagasy ka mila fantatry ireo firenena mpiara-miasa sy manakaiky any Madagasikara izany ho hiatrany ny fanazavana. Nefa ny filohan'ny republika hitasika kabarony tamin'ny 29 mars teo ilaina ao zay fifanomezan-tagnany ilaigna firaisankina efa misy firaisankina ne aty amin'ny fanoheragna fa mba mihaino an'izany ve izy. Raha ny fantatra moa dia ny 13 sy ny 14 avrily ity no anatanterahana ny fivorian'ny COI eto Madagasikara ka etsy amin'ny CCI vato no anatanterahana izany. Andrasana ny fivoaram-baovao. Tsy ny rafitra ny olana eto Madagasikara fa ny fanatanterahana, hoy ny antoko MFM manoloana izao fiarikarena mikorosofahana izao. Raha napetraka araka ny tokony ho izy ny fahaleovantenan'ny faritra tsirairay izay rafitra efa mipetraka eto amin'ny firenentsika dia afaka miainga tany amin'ny faritra ny fampandrosoana ara-toekarenan'ny firenena. Zary ny vangongo aty amin'ny Foibe, aty andray ny vohitra avokoa ny arabola sy ny fibaikona ny fampandrosoana, any ka sarotra ny ahitana fampandrosoana fototra, ilay ny vahoaka isam-paritra, na dia eo aza ireo olo-panjakana sy ireo olo-bofidy natao ijery ny filana eny fotony, ho hiatrany ny antoko MFM. Miainga avy any amin'ny faritra zany, tsy mandroso ny faritra raha tsy metsika lanja. Ame ohatra anao fotsiny zany hoe ny fifidianana teo zao nanao fifidianana antsika teo. Tokony efa vita any amin'ny faritra ny dolodolo zany mikasika ny mombamomba ny fifidianana na ny fanomanana na ny valiny fa lasa miakatra ty andrenivohitra zay. Exemple nandoko caution ny olona avy any amin'ny faritra dia tany amin'ny faritra ny naloha. Rehefa nahazo an'le 10% ny olona any amin'ny faritra dia sahirana makazy aty Antananarivo. Zany hoe hitanao tsara zany ny fahasahiranana ao anatin'izay. Ny vola miditra amin'ny faritra lasa miakatra aty Antananarivo ny akamarony fa tokony misy apahany zany alefa tsy voalanjalanja tsara zany ny fomba ametrahantsika ny faritra io. Isan'ny rafitra ny adiny MFM ny fametrahana ny rafi-pitondrana amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny faritra ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny faritra no manana ny fahaleovantenany amin'ny lafiny rehetra dia ho tratra ny tena fampandrosoana ho hiatrany ny fanazavana. Tsy io zany ny fomba hitondran'ny MFM ny faritra fa
tena hoe hitanao tsara mihitsy hoe miaina mihitsy mifaritra ao anatina fandaminana ka tsy io nanomboka tany amin'ny 2 arivo tany angentsika nanomboka efa niady hevitra mikasika an'izy io am'izao tsika miresaka zao aty amin'ny taona 5 arivo gouvernoura anao tsanganao inona ny zavatra misy eto amintsika lay mpitondra mihitsy no olana tsy mametraka ny faleovatenan'le faritra zany mba hahafahany mandroso hatramin'izao dia azo lazaina mipetraka ho ivona adihevitra politika ny resaka rafitra tena mety amin'ny Madagasikara sy ny Malagasy satria ananantsika ny harem-pirenena samihafa na ankibony tany na andranomasina na ambony tany sy ny hafa ihany koa saingy gisitra isika raha fandrosoana no resaina tsy tafavoaka ny toe-karena satria ny faritra samy manana ny arendry ao amin'ny novogeja noho ny fiandrasana baiko sy ny tetikasa avy ety amin'ny fitondrana fohibe avokoa vao afaka anatanteraka asa eny fotony na hatramina teti-bola aza tsy hanana ny faritra eto amintsika ho iatrany ny fanazavana. Nampitondra ny anaran'ny jeneraly efa misotro ronono sady filohan'ny anteny numerandoolona ankehitriny ny tombony zandarmaria Etsakadilalana nanomboka ny farany herinandro teo. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera izany. Olona efa nodomandro ny tokony asalitra ho anarana tombony zandary fa tsy olona mbola velona hoy ny jeneraly Désiré Ramakavelo raha naneho ny heviny manoloana an'izany. Dia tsy mbola nisy mihitsy zany hoe manamboninahitra perinasa na hoe mbola velona ka mitondra anarana toby anankiray fa taty aoriana vao nisy an'io satria tsy voalohany ange le amin'izao fotoan'izao io efa nisy ohatra fotsiny raha tsy teny afa tsy sekoly ny gendarmerie any Ambositra mbola velona ny olona ampitondrana ny anarany ny olona gendarmerie any Ambositra ka mety fomba mampanao ao amin'ny gendarmerie pirenena ngamba fa ny fantatro raha mitafika zay toby misy anarana olona efa maty daholo. Olona manana ny maizy azy tsongon'olombolo sy filamatra ho an'ny malagasy no omena anarana toby ho hatrany ny fanazavana ity jeneraly nisotro ronono sady efa ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha ity. Ny any fahafantarako azy matao ampitondrana anarana ohatra hoe lalana na toby na toerana dia olona tena hoe manana ny maizy azy ary tena filamatra ataon'ny malagasy hoe tsongombolo eo amin'ny sehatra ny esano ohatra misehatra nisy azy teo amin'ny fiarahamonina. Dia izay angambany hoe anisan'ny olona tsongombolo izy zany dia io izy io natao ny anarana fa matoa nampitondrana ny anarany dia toby dia fanapahakevitra tsy maintsy any amin'ny fanjakana aloha mino ahe. Niverina milao ny Analakely sy ny manodidina rehefa tsy nahita vahaolana ho an'ireo mpivarotra ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tsy nisy ny fahasamihafana tamin'ny teo aloha sady hivarotana ny arabe ny lalan'ny fiara sy lalan'ny mpandeha tongotra. Manomevana ny sehatra tsy manara-dalàna ny fanjakana ho ireo mpivarotra ao amin'ny tsena na ny ao amin'ny pavillon Analakely nanoloana ny fiverenan'ny mpivarotra amoron-dalana indray. Araka ny fanazavana dia mandohetra sy manara-dalàna araka ny tokony ho izy ireo mpivarotra anaty tsena kanefa sembanana ireo mpivarotra marobe manoloana ny tsena ny mpanjifana izy ireo. Ny lalana zany araka ny efa hitantsika fa manahirana ny embouteillage eto Analakely dia nefa ny ben'ny tanàna ny laza hoe toerana ho an'ny mpivarotra 500 nefa io dia lalana zay voavy namboarina ary dia indray ve no vonoina ho atao toeram-pivarotra ohatrany hoe somary mifanohitra ihany amin'ny tantsika hoe ny lalana natao ho an'ny fiara ary ny trottoir natao ho an'ny mpandeha tongotra. Ny mpivarotra tokony hivarotra amin'ny toerana natokana hivarotana. Tsy misy ny fanarahan-dalàna eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana ary ny tompona andraikitra mihitsy no mametraka izany tsy fanarahan-dalàna izany. Laza ny ben'ny tanàna fa hanome toerana ireo mpivarotra kanefa arabe io toerana lazain'io ho hiatrany ny fanazavana. Potika ny sehatra manara-dalàna raha tahaka izao ny zava-mitranga raha ny fanamafisana. Tahaka anay aty amin'ny pavillon zao dia mandohetra zay mandoa ny ao anatin'izay koa zany ohatra hoe ofatsena ny jiro mandoa izahay ka ny zavatra tiako ampifantarina fotsiny zany dia tokony tsy isin'ny mpivarotra
informel zay zany ny tena zahadehibe indrindra fa ny filaminan-tsena zany a dia tokony isy filaminan-tsena fa rehefa ohatra tsisy ny filaminana de manjaka ao koa zany tsy fandripalemana zay zahatra tena lehibe ka tiako ampahafantarina atsika rehetrarehetra zany ny zavatra momba ny tsena rehefa ny tsena mikorotana dia tsy misy koa ny tsena satria fikorotanana ohatra zany zao ohatra hoe misy ny fikorotana ny tsena tsisy olona hiditra mihitsy aty amin'ny pavillon Analakely fa rehefa milamina zany ny tsena de zay mba zahatra engaviana mba hisian'ny filaminana fa tonga ho azy indrindrindrindra zany atao hoe mpanjifa. Mitaky arak'izany ireo mpivarotra ao amin'ny tsena Analakely ny hijereny fanjakana azy ireo ihany koa manoloana ny fotom-pivelomana isan'andro. Ankoatr'izay, na dia efa niverina mivarotra aza ireo mpivarotra amoron-dalana Analakely, mbola misy ny olana tsy mivara ny fanazavana. Misy amin'ireo mpivarotra no raharany ny delegen'ny tsena tsy hivarotra noho ny filazana fa tsy isan'ny mpivarotra amoron-dalana afaka miverina izy ireo. Ohatran'ny anay zao dia mbola tsy milamina mihitsy fa mbola tsy fantatra hoe ahoana fa zay mbola tsy ao anatin'le lisitra ndreny zay fa tsy mpivarotra amoron-dalana le arakaraka le toerana araka izao hoe ohatra ny manodidina ny delege hoe tsisa tsy voasoratra ao anaty anareo. Tety moa zay vao nahena an'izany rehefa le lamina ny avany dia efa tonga tety rehefa ety foana zay no mivarotra efa nisy toeranay tety dia rehefa ve tsy ao anatin'le changement nareo dia mbola miandry ndray ahoana zany anay mba mangataka ohatran'ny rehetrarehetra moa hoe mba hivarotra mpilaminana dia mangataka an'le any ambony kokoa ma zay ma ohatran'ny anay mantsy zao to misy tompona andraikitra mahefa tokony mba hijery akaiky an'izany zavatra zany izy raha ohatra hoe mety. Tsy mazava ny zava-misy samy teny io avokoa na ireo mpivarotra anaty pavillon na ireo amoron-dalana samy mitaky fijerena manokana avokoa izy ireo. Tsy ampy ny firesahana sy ny fanabeazana momba ny fahasalamana ara-pananahana eo amin'ireo olona manana fahasembanana any ka lasa tsy feno ny fanadiadiana raha nambaran'ny tompona andraikitry ny autisme Madagasikara nandritra ny fankalazana ny andro manandran-tany ho an'ny autisme na ny journée mondiale de la sensibilité à l'autisme. Toy ny olombelona rehetra ireo olona manana fahasembanana toy ireo autista ireo mananjo isitraka ny zony toy ny olon-drehetra ny autista. Efa nisy ny adisisika natao tamin'ny tokony hijeren'ny fanjakana ny fanampiana ara-tsosialy saingy tsy misy vokatra sapaitana na treto raha ny fanazavana trany. Na izany aza dia tsy afaka hiandry izany izy ireo raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra satria mihamandroso ny taonan'ireo sikajin'olona ireo. Ny zavatra hita tanatin'ilay fanadihadiana natao fidinany fotony sy ny firesahana niaraka tamin'ny olona manana fahasembanana sy mpandray an-tanana azy ireo dia hita hoe amin'ny ankapobeny resaka tsy fahampiana firesahana mikasika ny loha hevitra io aloha dia efa anisan'ny sakana na eo amin'ny atsoina amin'ny teny frantsay afaka tenena hoe manque d'information eo amin'ny resaka fanabeazana ihany koa dia tsy voaresaka izy io ary indrindra eo amin'ny firesahana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Tafiditra anatin'ny sakana ihany koa le hoe mbola misy foana le fadifady fomba mahamenatra tsy azo resahana afenina eo ihany koa le hoe fanilikilihana eo amin'ny fiarahamonina mieritreritra ny fiarahamonina hoe raha olona manana fahasembanana zany dia tsy ilaina zany resaka hoe fananahana zany resaka fafinaretana zany ary ny fahaefatra dia le tsy fahampian'ny tolotra ara-pahasalamana mampiaty hoe olona dokotera mpandray an-tanana olona manana fahasembanana tsy mahita ny tanana ohatra dia rehefa olona marenina ny tonga manantona dia sahirana dia lazaiko teo hoe folo taona mahery izay ny autisme Madagasikara fa hatreto aloha na teo ary ny adisisika natao teny amin'ny ministera samihafa dia tsy mbola misy foana ilay sécurité sociale izay nangatahana ho an'ireo olona autiste sy ho an'ireo fianakaviana na dia efa folo taona ary nisy ny autisme Madagasikara dia mbola tsy ampy ihany koa ireo ataontsika hoe expert eo amin'ny fandraisana ny tanana ny autiste raha tsy resakitsika ny hoe famokarana psychologue famokarana ihany koa ireo psychomotricien ny fanampiany fanjakana andreo sekoly indrindrandrindra ireo sekoly mpanjakana andray sy ampiaty andreo olona hafakely tsy ny autisme ihany fa ho an'ireo olona hafakely rehetrarehetra raha folo taona zany zay dia ataoko hoe ny teny tao anatin'ny efitra ihany zay
fa tsy nisy ataontsika hoe zavatra azo tsapahitanana avy any amin'ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana. Tsy niandry an'izany nefa ny autisme Madagasikara satria mialehibe ny ankizy ny tanora mila fandraisana ny tanana dia miezaka mamondrona an'ireo olona fa eo ihany koa manao antsoavo amin'ireo mety olona rehetrarehetra fikambanana na ihany koa ataontsika hoe ny fanjakana afaka manolotra zavatra afaka anampitsika ny olona manana fahasembanana rehetrarehetra tsy eto Antananarivo ihany fa eraky Madagasikara. 70 isanjaton'ireo olona manana fahasembanana no tsy mahafantatra akory ny izony toy ny tokony isitrahan'ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ara-pananahana ny fahazony mitory raha iaran'ny herisetra amin'ny endriny rehetra toy ny fanolanana. Betsaka anefa ireo fanararaotana sy fanilikiliana an'ireo olona manana toe-batana hafakely ireo raha ny fanazavana hatrany. Tetika safarimbona zay no nanaovanay an'izay fanadihadiana izay. Ny zavatra hita aloha dia hoe voalohany eo amin'ny 700 ny olona manana fahasembanana dia tsy mahalala akory ny hoe manana an'izany zoa amin'ny resaka ara-pananahana izay. Ny zavatra ihany koa hita dia hoe mitovitovy amin'izay ihany ny tsy fahalalan'ny zareo hoe tsy afaka olana izy ary mety afaka mitory. Fa izy mijanona ao an-trano dia tsy mahalala akory hoe misy an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ka hoe fanolanana nataon'olom-pady izay tamina vehivavy manana fahasembanana dia tsy nekeny ny fianakaviana ny fangatahany hoe anafoanana n'ilay voaka satria na izy tenany ary tsy mahavita mikarakara n'ilay tenany dia nefany hitondra n'izay voaka izay. Ary ilay voaka dia tena hoe mety nahafaty azy. Dia mbola mametraka foana ihany koa zany amin'ilay hoe inona ary zany ny vahaolana apetrakitsika ho an'ireo olona manana fahasembanana izay voan'izay hoe fanolanana na fanolanana olom-pady ary tsy manana ataontsika hoe nafototrasara kanefany tsy maintsy misedra an'izay lalam-piainan'izay. Misedra fahasahiranana amin'ny fitezanany zanany ireo ray aman-dreny manana zanaka autiste toa ny mamany Joël, indrindra rehefa tonga ao amin'ny taonan'ny fialan-tsakana na ny âge de puberté. Sarotra ny filana tadiavin'ny zanany raha ny fanazavany. Ankoatr'izay dia miteraka disadisa sy ady eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ary miteraka ady eny an-tanàna ny zava-misy. Ny fitezanana azy aloha tena sarotra be, tena manahirana be mihitsy satria ao anatin'ilay izy izao ilay ao anatin'ilay resaka puberté zao sika tena sahirana be mihitsy izay. Hatramin'izay zay tena sahirana fa izao vao tena hoe sahirana be satria rehefa mihetsika ilay filana amina ohatra antsika olombelona hoe rehefa mitady an'ilay filana dia misy hoe excitation dia tena indraindray izy amin'ny alina tonga dia taitra be izy dia izy dia mitsambotra be dia amin'izany tsy fantatro hoe inona mahatonga anazy ilay mitsambotra be fa rehefa sendra voadonako tampoka izy dia mahatsapa zavatra any aminazy raha hoe ny ao fianakaviana manokana aloha tsy dia misy fanerasera fa izy nanomboka ilay izy ilay mitsoaka izay dia lasa tena hoe midina ao anaty tamboho, midy ao anaty tamboho izay tena ny fahafatana ary tena midikadana sy mivoaka dia mivoaka sy miditra dia hidina. Fa indraindray izy efa nisy fotoana misy zavatra olona very tany an-tranon'olona dia izy no miditra farany tao dia nitazomina fianakaviana mihitsy izy hoe izy nangalatra ilay izy asa tsy nanao an'izany. Nisy moa ny famelabela rikevitra nataon'ireo mpanabe sy mpisihatra maro amin'ny fanabeazana mikasika ny fahasalamana ara-pananahana ho an'ireo olona manana fahasembanana. Narahana fanontaniana izany. Teny filamatra tamin'ity andro maneran-tany ho an'ny autisme 2022 ity ny hoe faire progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable. Efa manomboka mivelatra tsikelikely amin'ny fanabeazana ireo ankizy hafakely na ireo manana toe-batana autista ireo sekoly tsy miankina ankehitriny. Isan'izany ity sekoly ety Anosipatrana ity. Nanapa-kevitra ny anabe ireo autista tato anatin'ny 2 taona. Anton'izany ny fahitana fa mila mifangaro amin'ny ankizy rehetra ireo zaza hafakely mba hanampiana azy ireo ivelatra kokoa amin'ny tontolo ivelany. Amin'ny fanabeazana ilay izy moa dia nahoana moa no avahana ilay ankizy fa rehefa hoe nisy demande avy amin'ny ray aman-dreny, nisy fangatahana avy amin'ny ray aman-dreny dia
tsy eto aminay otipi no anosobotanana any ireny fa tsy maintsy mitady hevitra vahaolana foana zany izahay hiatrehana an'izay satria tsy mora le izy moa ankehitriny efa tsapa fa miamitombo miamaro ireo zaza tratra n'izay fahasamihafana kely izay dia nahoana moa izahay no anosobotanana fa à chaque problème une solution. Tambitamby sy fiainona manokana ny tena ilain'ireo ankizy hafa kely ireo. Somary manano satra ny fampitana fianarana raha nambara ny mpanabe. Na izany aza nefa dia maharaka fianarana ihany izy ireo na dia somary latsa-danja amin'ny ankizy rehetra aza. Somary manahirana aloha voalohany indrindra satria amin'ny maha hoe hafa kely azy izay dia tsy voatery hoe anaraka izay tenenina ho izy. Nefa indraindray raha natambitamby dia manaraka izy. Indraindray koa kapohana mihitsy izay vao manaraka ny ataonao izy. Dia indraindray na mikapoka ianao nefa tsy manaraka an'izay izy dia ohatran'ny hoe arahana moramora amin'ny onjany eny izany. Raha samy ampianarina eo ihany dia misy décalage kely, misy elanelana kely ny zavatra vitan'zareo fa kely tena kely raha amina manokana. Ny fanampiana be tokony tena ilainy ohatran'ny hoe affection, fitiavana ny tena ilainy be dia be. Mitombo isatra ny ireo ankizy manana toe-batana autiste eto amintsika. Raha ny zava-misy dia mbola vitsy ireo sekoly mandray an-tanana manokana ny fanabeazana azy ireny. Tsy ampy ihany koa ny tosika avy amin'ny fanjakana ahafahan'ny sekoly mandray an-tanana ireo manana fahasembanana noho ny antony ara-bola sy ara-pitaovana. Mitodika manokana zany ho an'ny mpitondra fanjakana na izay olona voakasika momba an'izay mila fanohanana manokana satria fitaizana manokana no mila atrehana ho an'ireny zaza ireny nefany mety misy ray aman-dreny tsy manana le fahafahana satria mila attention manokana izy tena mila fotoana manokana no ireo zaza hafa zany ny fitaizana ny fanabeazana andry zareo noho izany tena mila fanohanana ara-bola mazava ho azy aloha voalohany indrindra na ara-pitaovana. Manana zo isitraka fanabeazana tahaka ny rehetra ireo manana fahasembanana. Fitiavana sy fiainona azy ireo ny tena manampy lehibe amin'ny fahasitrana tsikelikely raha ny fanazavana hatrany. Miainga amin'ny tsirairay araka izany ny ahafahan'izy ireny mivelatra amin'ny fiarahamonina. Voalohany amin'izany ny fandraisana an-tanana azy ireo sy ny fanalavirana ny fanavakavahana. 2 aprily andro maneran-tany ho fampahafantarana ny autisme. Adika tsotra hoe karazana toe-batana mpahazony ankizy. Atreto mbola tsy misy ny fikirakirana ny antotanisa manokana momba azy ireo, saingy tsikatra kosa fa mitombo ireo akany misahana ireo zaza afakely na koa autiste eto amintsika. Misedra fanavakavahana ireo ankizy autiste sy ireo fianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina. Malona izany indrindra fanapahan-kevitra mpivady mananjanaka amin'ny rahavavy afakely no nanainga ity toeram-panabeazana eto Andohatanjona itosi ity mba ho fanampiana ireo ray aman-dreny toa azy ireo ny fanapahan-kevitra raha ny fanazavana. 9 valo vavy valo lahy zay zao ny ankizy tezainay eto amin'izao dia misy mpanabe maromaro misy stagiaire miara-miasa. Mila fanampiana zany ny ankizy mianatra mananjo mianatra izy. Mila fanampiana ihany koa ny ray aman-dreny satria mavesatra dia mavesatra ny fitazana n'le zaza manana olana ohatran'ny ankizy autiste reny. Zay no antony tena nahatonga anay nanapa-kevitra nokatra ny centre. Inona ny olana sedraina raha ny olana tena sedraina centre tahaka an'izao rehetra amintsika? Tsy fahampiana ara-bola, tsy fahampiana ara-pitaovana, tsy fahampiana amin'ny akapobeana mihitsy zany no sedraina satria raha misy ara centre mampianatra zaza dia tena lafo dia lafo ny sarany. Mahatakajavatra toy ny zaza rehetra ny ankizy autiste ho iatrany ny fanazavana. Tsy toy ny fanabeazana zaza tomady ara-tsaina nefa ny fomba fampitanana fampianarana amin'ireo zaza afakely ho iatrany ny fanazavana. Ankizy autiste zany dia marihana manokana fa tena mila fitiavana be dia be. Ireo zany tena tsy ampy amin'ny ankizy autiste
dia izay aloha izany no tena voalohany. Dia ny lafiny maha olona ihany koa ny tena trandrahanay eto fa tsy dia tena le hoe hianatra loatra hoe tanjona fa iny aloha izany a fanampiny le fianarana amin'ny maha-ankizy azy fa maha olona sy tanteraka mihitsy ny abeaziny eto amin'ny centre izany a misy fampianarana hoe ohatra ny hatramin'ny hoe manjaitra mipasoka mampirina akanjo dia fampirimana rehetra amin'ny ankapobeny a manao ohatra ny hoe mianatra manao lakozia kely izay a ho an'ny ankizy sasany dia amin'ny lafiny maha olona mihitsiny izany no tena ampianarana ihany koa ankoatran'le hoe fianarana mahazatra ohatran'ireny le efa fahitantsika any amin'ny école mahazatra ireny. Ny fanentanana amin'ny fiarahamonina na hoe sensibilisation amin'ny fiarahamonina fampahafantarana hoe ohatra ny ahoana izany zaza autiste zany. Ny farako manaraka izay dia droit de l'enfant izany hoe mitanjo tanteraka ny zoan'ireo ankizy ireo izahay. Ary ny fahatelo dia ny fanjaisana tanana izany hoe prise en charge le fantenin'ny madame Vola teo. Prise en charge tanteraka an'ireo zaza ireo amin'ny lafiny rehetrarehetra, tsy amin'ny lafiny fampianarana ihany fa amin'ny lafiny amin'ny fivelarana feno ny maha olona. Tonga nitsidika ity ivitoerana ity moa ny solombavam-bahoaka rary manarivoangy ny maraina teo. Nandritra izany no nitondrany fanampiana ho an'ireo ray aman-dreny sy ny sekoly mitaiza ireto zaza ireto. Raha ohatra any amin'ny firenena hafa ny ivelany a dia raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana mihitsiny a ny fampianarana ny fitaizana ny mahatafita ny zaza extraordinaire ohatran'izao fa eto amintsika moa zany asa raha mba fantatry zareo na mbola tsy fantany fa dia zao a mampafantatra ny tenako amin'ny mahasolombavam-bahoaka voafidy eto Atsimdrano fa misy ihany zao centre zao eto dia mila fanampiana amin'ny ministera tompon'andraikitra ao ny ministeran'ny fahasalamana ministeran'ny fampianarana rehetrarehetra dia mba handrainy andraikitra fa tsy hijery fotsiny ny zava-misy ohatran'izao za moa mahasolombavam-bahoaka dia tonga ny tenako mitondra ny anjara brika androany amin'ny fanampiana zay azo atao mba ho fanampiana ny ray aman-dreny sy ny mpitaizany eto amin'ity centre ity. Vitsy ireo tompon'andraiki-mpanjakana no mijery ny ivitoerana fanabeazana tahaka itony hoy ny fanamafisana ka nankasitrahana ny fihetsika naseho ny solombavam-bahoaka androany hoy ny teo anivon'ny sekoly. Manoloana ny fampahafantarana izay nataon'ny taleparitry ny fitanterana sy ny orinasa ADEMA ny vahoaka avy ao Ambararat commune Fiaramangavaratra fa isy ny fantarana ny piste d'aviation ka mampiomana ny ponina ao an-toerana voakasiky ny tetikasa dia nitsangana manohitra izany ny vahoaka ao amin'ny fokotanina Ambararata. Président fokotany to Ambararata ny tenako tamin'ny fakomoaly tamin'ny sivy anatsovina teo amin'ny eladroma migerandro planina raha fa natsovinjareo teo ao dia namenjareo taratasy hoe tanàna Ambararata zany dia hiala amin'io tanàna io satria ny antony io plana menjareo anazy zany dia manompo tsara fa hatrany ampovoan'ny tanàna ny ilan'ny tanàna saika lasanjareo manontolo ny arabe ma zany efa tsy ho izy tsony ray ka malahelo zay vahoaka eto Ambararata satria aiza ny tany pitranay alaina ny tany amin'ny Mafia alaina ny gerandro planina alaina koa ny tanimbary any avaratra roso ho amin'ny fimpatilin'ny zon'ny tsirairay olo zareo ka ny fahafantaranay anazy zany dia irodanina mihitsy ilay trano raha voroso amin'ilay fifampitilin'ny tsirairay dia zany ny etaetanay voalaina anatin'ny minitra andeha mirenana zany garandro planina andeha hitatra zany ka malahelo zay ndeha ala amin'ny tanàna io satria efa tao ry ray aman-drenina ireny teraka efa tao ny dadabenay ny nipetraka dia ny andro somoaly indray dia lasa misy olona tonga hiaka ny tanànanay io ka mba mangataka mpitondra fanjakana zay mba hijerenay vahoaka fa dia tena mijaly zay vahoaka n'Ambararata. Naniry ny avy eo anivon'ny ADEMA fa kely ny piste d'aviation n'Ambatondrazaka ka tsy maintsy ilaina ny fantarana izany. Zay amatatra tonga zay resaka aminareo vahoaka amin'ireo zay olona voakasika ao anatin'le faritra tsindry kely le faritra hoe efa maninona io faritra io no nilaina ny faritra nilaina satria zao atreto ny faritra ny aérodrome dia kely tsy afaka ny an'izay fiaramanidina ataoko hoe amin'ny atoniny amin'ny terme technique andray
avion ATR 72. Ny antony a dia tsy ampy ny alavan'ny piste zay raha tiantsika ny andray an'izay avion izay a dia mila eo amin'ny 1 kilomètre 5 eo. Mazava nefa ny hevitry ny mponina avy eo anivony fokotanina Ambaninaratra fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fikitihana ny tanànany izy ireo. Raha nanao fangatana zay tamin'ny Mamy Delphin hanorenana fiangonana dia vita soamantsara ny fiangonana ary izy mihitsy ara ny katesista nampivavaka ilay tao ka malahelo zay satria zavatra fatota baolina nefa mbola olaina indray dia makaiza sy makaiza zany le fiainantsika malagasy. Hoana ny taninay mahafinaritra be iny ndo alanao zay tsy anaiky an'izany na ino kidonana ino kiaka. Tena ihany ny mampafantatra fa dia ankoatran'ny fiangonana sy ny toeram-pilalaovana baolina kitra dia tanàna maro tokoa no heverina fa tsy maintsy ho rava raha tena ho tanterana marina izany tetikasan'ny ADEMA izany. Ny fizarana tosika sy fizaran-drano isaky ny fokotany dia midika fa miemitra ny firenena. Fantatry ny mpitondra tsara koa fa mahantra ny malagasy ka tampenany amin'ny tosika sy kitolotolotra saingy ny vahoaka no mbola tsy tonga saina anova ny fomba fisainana sy ny fahalalana hoy ity raim-pianakaviana iray mpisaitra eo amin'ny asa varotra ity. Raha nitondra ny heviny maloana ny sosialim-bahoaka amin'izao. Tena reraka ny malagasy hoy izy ary tsapy izany amin'ny fiainana andavanandro hoy ny fanazavany. Dia raha mahita zany fa matoy izy mameno ireny tosika fameno ireny tena izy ary ngefa mahafantatra fa tena reso ny vahoaka e. Fa zany hoe tsika vahoaka moa zany mbola ataony ohatran'ireny akoho kely ireny folosany aloha dia avy eo indray meny. Dia tsika vahoaka zany mila ho tonga saina mihitsy amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao satria hitantsika hoe efa tena tsy mety tsony zany ty fitondrany ty. Raha ho anahy manokana aloha zany dia mahatsapa fa tena eo anivon'ny fianakaviana tena mahita tena hoe tena fa misy reraka mihitsy. Fa ho an'ny tena moa zany mbola afaka miady mitady dia mbola mba hoe io fa mba eo ihany aloha. Fa ho an'ny misy fianakaviana nge efa misy tena tonga ho tokantranonao mangataka fotsiny hoe tsisy nanohanina ary mampalahelo zany. Tokony ahatsapa tena ny mpitondra rehefa tsy mahomby fa tsy midongy seza fotsiny hoy hatrany ity raim-pianakaviana ity. Mila tonga saina ihany koa ireo olom-pirenena ary tokony ahafantatra fa ny politika ataony mpitondra no mandrendrika ny fiainany sy ny ankohonany anika na ny sakafo androany aza manahirana hoy hatrany ity raim-pianakaviana ity. Tsy mahatakadavitra zany tsika, tsy mba mijery ny ho avy, tsy manana an'le vision lavitra zany fa le akaiky eo ihany. Dia tamana an'le mena kely 5 mena ray alina dia tamana eo fa ny zavatra misy tokony ho fantarina nefa hoe manahoana ny taranaka fara mandimby tsy mba jereva n'izany zavatra zany. Tena izy zany dia tena hita hoe tsy mendrika an'ity firenentsika ity zao satria tsika nge manan-karena ny firenena malagasy manana fa saingy tena lasa ny vitsy anisany tena reny eto amintsika kendainy ny vitsy anisa zany. Mitaky ny fahatongavan-tsain'ny malagasy tsirairay izay mahatsapa fahasahiranana no amahany olana mitranga amin'ny isam-baravarana. Samy mikaikaika ny rehetra na vidim-bary na vola miditra tsy mifandanja amin'ny voaka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa saingy mitaky andraikitra izany na fanehoan-kevitra ihany aza afa tsy vita ny fimenomenomana fotsiny hoy hatrany ny fanazavany. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny vonjy fanarenana amin'ny firaisan-kina izay vondron'olona tsy mitady tombontsoa an'olom-bitsy na voninahitra fa mikatsaka ny sy ny firaisan-kina eto amin'ny firenena mba ahafahana miala amin'izao fahasahiranana izao. Ny tambajotra serasera no ahafahana miditra amin'io vondron'io arak'izany izay ahitana sokajin'olona samihafa ka manana fiaviana samihafa koa. Nambara koa fa ny firaisan-kina ihany no ahafahana miala amin'izao fa ratsy ny fiainana malagasy izao. Ny firaisan-kiny ny vahoaka malagasy ihany no ahafahana manova izao fiainana ny fandiranovana tsy azo ekeny izao. Ny tsy voavaloko dia aiza no manorina ary mandamina n'io firaisan-kiny io. Misy toerana ny firaisan-kina ao amin'ny vonjy fanarenana izay azo idirana amin'ny voalohany Facebook vonjy fanarenana ary faharoa vonjy.fanarenana@yahoo.com. Vonjy fanarenana dia vondron'olona tsy mitady vola na harena, tsy mitady voninahitra na sanatria mitady toerana. Ao ny lahy sy ny vavy, ny tanora hatramin'ny antitra, olona avy any amin'ny diam-piainana samihafa
finoana samihafa ary fiaviana samihafa. Olona matoky fa ny firaisan-kina ihany no ahafahantsika vahoaka malagasy miala amin'ity fiainana tena ratsy ary mbola miaratsy iainantsika izao. Manoloan'izany, antsoavy no atao amin'ny rehetra hiara-entana sy hanamafy ny firaisan-kina satria io ny fanalahidy ahafahana manarina sy manavitra an'i Madagasikara amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ny sitraka boky telonjato isa avy amin'ny ambasady ny Japon ny tranomboky munisipaly Analakely androany. Boky mirakitra ny kolontsain'ity firenena ity izay voadika amin'ny teny frantsay. Tombo no an'ny tranomboky ny fandraisana boky vaovao tahaka izao mba ahafahan'ny tanora malagasy izay maro anisa amin'ireo tonga mamaky boky eto an-toerana mivelatra amin'ny kolontsaina maro eran'izao tontolo izao. Tombony tokoa satria amin'ilay izy betsaka ny olona indraindray mitady zavatra mikasika ny Japon nefa tsy manana zahay ohatra dia isany mampitombo ny fond documentaire anay zany le nahazahoana le boky mampitombo ihany koa ny karazan'olona izay hamaky sy hitsidika ny tranomboky satria raha vao maheno zao ny olona hoe misy boky ny Japon ao amin'ny tranomboky munisipaly dia misy mpamaky boky hafa indray tonga. Fanomezana na fifanaraha-piara-miasa avokoa ireo boky rehetra vakiana ato amin'ny tranomboky raha ny fanazavany mpitantana ny tranomboky. Mbola tsy mahasana ny filan'ny mpamaky boky ny isan'ny boky misy eto an-toerana izay mbola fanamby lehibe ho azy ireo ny fanampiana isa izany. Matetika fiara-miasa le izy région Île-de-France zao no efa nanome ny ampaham-betsaka ny bokinay. Misy ihany koa olon-tsotra na malagasy na vahiny manome boky ho an'ny tranomboky munisipaly. Ny ankapobeny fanomezana zany aloha izy hatreto. Mazava ho azy hoe na dia eo aza ireo boky efa azonay dia tsy maintsy misy foana ny filan'ny olona hoe tsy ampy amin'ny filan'ny olona zany ireo dia ny fampitomboan'isa tranony boky dia sy amin'ny karazany samihafa zany izay ny zavatra tanjona zany. Nahitana fitombony ireo mpamaky boky teto an-toerana tato anatin'ny herintaona raha ny fanazavana mahery ny 4,000 ireo mpikambana ankehitriny. Raha betsaka ny boky dia antenaina hitombo hatrany ny mpamaky boky. Isan'ireo tia manohy fahalalana amin'ny alalan'ny boky kanto sy fahasoavana. Zaho zany tena tiako mamaky boky français. Ny antony mba ahaizako kokoa les langues dia ahaizako vocabulaire betsaka kokoa ao anatin'izay. Ny tena tsara aloha ilay izy version papier mihitsy satria amin'iny kokoa tsy manimba ny masonao ilay izy dia izay no hitako tsara hoe ilay tena mamaky boky tena boky zany tsara noho ilay version électronique. Tombontsoa amin'ilay famakiana boky mahatonga anao intelligente, mahatonga anao fantatra vocabulaire betsaka koa hoe zany dikan'izany rehefa ohatra zao satria indraindray tsy mbola hita ilay izy raha tsy tao anaty boky dia izay koa hoe mampianatra anao hivelatra ny famakiana boky. Fitombo ny fahaizana sy fahalalana dia mandranitsaina koa ilay satria manampy amin'ny fianarana zany satria raha hoe sady mpianatra anao tsy hamaky boky fa mijanona amin'ny hoe lesona fotsiny dia tsy mety fa manampy amin'ny fianarana. Tombony lehibe ny fisiana tranomboky ahafahana manohy fahalalana. Azo lazaina nefa fa mbola vitsy ireo tranomboky eto amintsika na ireo tranomboky natokana ho an'ny daholobe zany na ho an'ireo tranomboky tsy miankina. Eny fa na dia eny anivon'ny sekoly aza dia vitsy ireo manana tranomboky. Mihidy ny varavaram-bin'ireo banky ara-barotra Goma hatramin'ny nandraisany M23 tanàna tamin'ny faran'ny volana janoary lasa teo. Nampiato ny fifanankalozana tamin'ny banky provincialy congolais Kinshasa. Vokany tsy ampy ny vola madinika ao an-tanàna. Tsy misy intsony ny dolara hatramin'ny katonan'ny banky fa ny farantsa congolais sy rwandais no an'ny nampiasaina. Tsy dia mahavatra manakalo dolara nefa mponina Goma kanefa amin'ny ankapobeny dia ny dolara ny fampiasa amin'ny fifanankalozana. Ny tombe ihany koa ny tamin'ny fifanankalozana Goma raha toka 7,4 alina ny $10 teo aloha dia ny totongana ho 700 francs izany amin'izao.
ireo mpanakalo vola sy ireo mpivarotra ny tena vomafy indrindra satria mivola mivantana no fomba fandoavam-bola mahazatra an'ireo mponina ao Goma. Vitsy dia vitsy ireo tonga miantsena ao amin'ny tsenandrenivohitra, miteraka fahasarotana ho an'ireo mpivarotra izany ho amin'ny fivelomany satria tsy toy ny taloha intsony ireo mpanjifa. Tonga isan'andro maraina mametraka ireo entana amidy ireo mpivarotra, saingy tsy mahalafo izy ireo na dia 100 farantsa kongolais aza mandra-parivo ny andro. Tsy misy mpividy, be dia be mivokatra fa tsy mivezivezy ny vola. Misedra olana koa ireo mpiasa-panjakana any amin'ny tapany avaratry Kivu satria nakatona koa ireo banky. Virement bancaire no andraisan'ireo karama, saingy tsy afaka miditra amin'ny compte intsony izy ireo no fikatonana misy. Noho izany, ireo fifandraisana namboarin'izy ireo tany aloha no ampiasaina ahafahan'izy ireo mandray ny karamany. Ireo namana sy fianakaviana ny Kinshasa na amin'ny faritra hafa izay tsy azon'ny M23 kohatra no mandefa fanampiana ho azy ireo. Milaza manam-pahefana Congo fa eo ampandinihana vahaolana izy ireo toy ny fandoavana karama amin'ny alalan'ny finday, na izany aza dia tsy ampy ny vola madinika any amin'ny atsimon'ny Kivu hatramin'ny nahazoany M23 andrenivohitra ny faritra Bukavu izay tohanan'ny tafika Rwandais.